sady miresaka amin'ny le mato amin'ny ministre de la fonction publique no miresaka amin'ny président ny fanorenana ny firenena Madagascar. La plupart ny bureau na ny tranombarotra manerana Madagascar dia mikatona daholo isaky ny amin'ny 12 atoandro hatramin'ny 2 ora atoandro. Misy impact geza be négatif amin'ny fiainatsika ara-économie izy io. Efa nisy fotoana ianao angamba andeha matofilo mba oky ianao olona naingava eny ambany ianao. Efa nisy fotoana ianao angamba niodikodina tao Analakely. Niandry bureau misokatra amroa tokony tadidinao zany. Efa nisy fotoana na ny ministre isika rehetra zao tonga ao Antananarivo ao amin'ny bureau anankiray dia miandry amroa dia miodikodina eny lany fotoana. Eritrereto tsara hoe naingava eny an-trano naka bus anankiroa adiny 3 ianao zany anatin'ny bus foana. Tonga ao amin'le bureau ianao dia filaharana no tratranao ao. Nilahatra adiny 2 ianao. Tapotra ny adiny 2 nipaikany amin'ny 12. Inona ny zavatra mitranga? Tonga lay vehivavy miaraka amin'le talon mitsainjaika be dia mikatona fa amin'ny 2 indray no miverina. Tsy manana safidy satria vahoaka madinika. Dia nivoaka dia miandry ny amin'ny 2. Miampy adiny 4 zany adiny 4, miampy adiny 2. Adiny 9 be zany ianao miandry. Tonga ny amin'ny 2 mbola manana adiny 2 ianao angamba voavoa ray na voatafavoaka tao. Adiny 7 laky fotsiny. Tsetra tsy aritra zany. Dia teny fotsiny aho hoe isika dia adiny 2 be zao no aritsika isanandro. Notre pays cesse de respirer pendant adiny 2 be zao isanandro. Adiny 2 isanandro zany nge adiny 10 ao anatin'ny 10 andro satria tsika miasa 5 jours sur 7. Zany hoe esorina le adiny 10 zany dia lasa 4 jours sur 7 miantsona. Potika ny économie-tsika. Efatrandrotsika zany no miasa amin'ny ankapobeny anatin'ny 2 herinandro. Potika le économie. Notre économie s'endort. Matory ny économie-tsika. Pendant que le monde continue d'avancer, isika matory. Eritrereto hoe misy piste maromaro io eto Madagascar, eto Kenya, eto la France, eto nizao Ethiopia, eto ny rehetrarehetra miaraka miazakazaka atsika rehetrarehetra rehefa midonany amin'ny 12 dia maninona ny malagasy manao pause kely aloha. Pendant que l'autre pays miazakazaka mafy tsika manao pause kely. Tapotra ny amin'ny 2 dia zay vao miaingy indray tsika. Be dia be de milliers d'opportunités, de milliers de dossiers retardés vokatry ny zavatra zany. Ny entreprise rehetrarehetra miralanty vokatry ny zavatra zany. Betsaka ny zavatra potika. Tsy afaka mahatakatra zany tsika rehetrarehetra. Betsaka ny zavatra potika. Mingavy zay ny amoana décret ny anafoanana tanteraka anio ora itsaharana tsy hiasana manomboka amin'ny 12 hatramin'ny 2 io. Tsy mila volo zany andeha matofilo. Ary za miresaka amin'ny ministèren'ny fonction publique nomena 2 volana nareo hitondra fanovana. Afaka matoritory ianao, afaka tsy manao ninon'inona ianao fa zay fotsiny angeno ataovy. Fa jereo fa ho faly aminao ny vahoaka. Misy impact any amin'ny fiainan'ny vahoaka zany zavatra zany. Le izy réforme simple kely fa sainga puissante tena mandona zavatra betsaka. Atsipiny tady any amin'ny tandroky ny omby, atsipiny teny any ampony malala. Betsaka ny zavatra tiana ho aroso tsy mila vola fa resaka sini, resaka décret avoaka fotsiny dia mila mba entitra kely sy ny sisa fa ny sasany tsy mety amin'izao rafitra zao. Tsy maintsy rafitra fédéral no apetraka zay vao mety. Manaraka an'izany dia mitodika manokana aminao ramatoa ministre ny fitsarana ary miarahaba anao manokana fa nirso herinay efa. Tsy hoe arabainay ianao satria lasa ministre ny fitsarana. Fa arabaina ianao fa tsy maty fo amanaina, arabaina ianao satria nandresy. Nanao sorona ny tenanao ianao betsaka le niady, tena betsaka le niady, betsaka na ny Madagascar ivelan'ny Madagascar. Fa ianao ny tena ataoko ny lingilingy mihitsy angamba amin'ny filazako azy mialatsina sao dia raha manafitoina zany. Ny lingilingy mihitsy nakany amin'le faratampo satria fantatrao fa rajoelona tsy ho afaka an'izany tolona pasifika zany. Noho izany indrindra
anao sorona tenanao ianao raha tsy takatry ny vahoaka malagasy hoe inona ny zavatra mety ho nitranga raha sanatrika tsy nandresy intolona io mankasitaka ary miarahaba anao zay raha matoa ministra faly ny vahoaka ny amin'ny fametrahana anao ministra ny fitsarana tsy hoe faly izy satria tsara tarehy kely na mahafinaritra na mahafatifaty ianao dia ianao ny tokony hitondra an'ilay ministra ny fitsarana faly izy satria misy zavatra fantany any anatinao any fa ianao dia olona te hampanjaka ny fahamarinana ianao te olona hiady anohatra ny zavatra tsy rariny rehetrarehetra raha matoa ministra ny fitsarana anisany niresaka taminao ny telefônina ny tenako tamin'izay fotoana zay hoe zao zao ny zavatra mahazo anay ahoana ny tokony ho atao mba ampio raha misy azonao anampiana dia hoy izy ianao hoe angonina ny dossier fa tsy vitany vava fotsiny zany dia jerena ny fahamarinana zany dia après an'izay vao misy ny action tokony ho raisina zao angamba no fotoana mety indrindra satria ianao no ministra zao dia ho aterina ihany aminao ny dossier dia ho jerenao hoe tena ara-dalàna ave sa tsy ara-dalàna ny nanagiazana ny volany reto olona reto eto madama Fanirsoherinay vao miteny aminao fa reto olona reto reo olona hitanao amin'ny sary reo fa ireo ny tena namotika ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka miangavy tompoko mba ho jerena akaiky dia tena akaiky araka izay azo atao ny afera rehetrarehetra zay misy diantanany reto olona rehetrarehetra reto fa misy zavatra tsy milaminao volan'ny olona anankiray no bloqué fa misy vahoaka betsaka ao ambadika zay very asa very tombontsoa very fananana ireo olona reo no namotika tanteraka ny fiainan'ny vahoaka fa mody mianakendry alika kely ny rajoelona reo alika moa zany mety hoe tsy manaikitra fa voahibe ny rajoelona reo napororona ny vahoaka malagasy teto à Madagascar plusieurs comptes ont été gelés madame le ministre tsy misy justification claire hoe fa maninona fa tonga dia sous prétexte fotsiny hoe misy lien politique le izy zay ny antony anagiazana azy avoay ary izy le olona mifandray ara-politika amin'io vola io nahoana ny seresaha zay fotsiny misy lien politique ary ny tena mandreraka dia le hoe rehefa tsy manana argument ntsony zareo dia tonga dia apetraka fotsiny hoe le izy teny midina dia tsy manana safiditsika zany ny zavatra mahazo ny vahoaka malagasy andriamatoa ministra ka misy dossier ho aterinay ny victime de blocage bancaire injuste rehetrarehetra hitambatra miaraka amin'ny avocat partenaire maromaro anatitra dossier any aminao ka mba ho jerenao tompoko hoe ara-dalàna ave sa tsy ara-dalàna ary manaraka an'izany normalement lorsque un compte bancaire est bloqué na confisqué les vola ao anatin'le compte doivent être transférés vers la banque centrale dans un cadre légal no sady traçable fa tsy fe manjavona fotsiny à bloquer les comptes dia tsy manana accès tsony le olona le victime tsy fantany hoe iza le nakan'le vola tao nakaiza le vola tao tsisy fantany tsony dia iny zavatra mitranga amin'ny olona sasany tokony nahazo notification officielle ireo victime reo na ihany koa farafaratsiny mba nahazo explication sur le sort de leur argent hoe nakaiza le volan'zareo rehefa no bloquena avy ao anatin'le compten'zareo zany no mahatonga anay mitaky c'est pourquoi nous demandons la transparence et la restitution légale de ce qui appartient au peuple madame la ministre mba jereo azafady fa mijaly ny vahoaka malagasy apartao ty vidéo ty ao an'ny malagasy rehetra misy orinasany misy namanao any nigazana amin'ny tsy ara-dalàna ny volana tokony mahita an'ity izy asaivo mandefa email haingana izy fa hisy avocat partenaire iantso azy dia ho asaina tonga any amin'ny cabinet na any amin'ny bureau an'ilay avocat izy dia iresaka momba ny kanya dia hita hoe tokony ho atambatra ny dossier ve izy ka hoentina makany ministra sa tsy tokony ary tsara ho fantatra atsika zany fa raha ohatra ka fantatra kosa fa ara-dalàna nanagiazana n'ilay volanao dia aza mandany andro tsony satria fanirsono eo fa tsy olona hafa mankasitraka io ny adresse email alefaso amin'io fa ho atambatra atsika iray ny dossier dia ho alefatsika ary matokony faindreny madama ministre ny fitsarana
izay pakasitraka tompoko.